zava-dehibe amin'ny firenena anankiray ny famarina toerana ny fitondram-panjakana. Isaorantsika Andriamanitra Andrianahary ny nahatafavoahantsika malagasy tamin'ny tetezamita iny tsy misy korontana na ranandrika. Ny fidy filoham-pirenena sy fomba-bahoaka ny malagasy 30 mahery ny fanihana tamin'izany fifidiana filoham-pirenena izany ka nahalany ny filoha ankehitriny Rajobany Mampianina. Mandroso hatrany isika fa tsy mihevitra misy ka ny fidin'iray ny oben'ny tanàna sy mpanorotsaina munisipaly sy kominaly tamin'ny raika amby 30 Jolay lasa teo. Nisy ny tsy tomombana ny arana hita sy ekena izany ka ny afara tamin'ireny fitoriana anarivony ireny. Tsy maintsy iarahantsika manarina izany amin'ny hoavy. Ny VMSA tokoa manko dia fivondroan'olona maro amin'ny toko politika ary koa fikambahana samihafa tsotra izay miray feo ka hiaro misy safiditsika mivoaka amin'ny latsabato ary miaro amin'izany amin'ny fomba mendrika araka ny lalàna misy eto amin'ny firenena. Ka eto dia miantso manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volony VMSA mba ho tono eo ampiandrasana ny didy avoakan'ny fitsarana ny andraikitra ny raharam-pifiliana ary andraiky izany didy izany ampahendrena tanteraka. Miantso anareo mpitsara ihany koa ny VMSA mba tsy andaira ny teritery na fampitahorana na avy amin'izy na avy aiza fa aka ny fanapahan-kevitra araka ny lalàna sy ny feon'ny fietreretanareo irery ihany. Farany ny VMSA dia miarahaba sady ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay olany eo izay avoakan'ny fitsarana zany ary vonona ny VMSA anohana sy iara-iasa na amin'ny antoko inona na firena inona izy ireo satria ara-dalàna ka sady akasitrahanay, tohananay sy arovanay.